manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rantiary Malala Siertina sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoka. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray no hidirana ao anatin'ny tokantranontsika mpanaraka an'izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona ao amintsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy sy ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny fahitanao amin'ny fahitalavitra izao moa dia ny pasteur Joni Andrianatenaina eto amin'ny fanolorana miaraka amin'ny pasteur Ertina Rantiary Malala Davidson. Miarabantsika dia miarabanao pasteur amin'ny anaran'i Jesosy. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Joni dia miarabantsika menakafy tompoko. Eny ary alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo ampelantanan'Andriamanitra araka ny toy amin'ny fandahara moa dia hiditra ao amin'ny tsara fa toko fahavalo isika fa alohan'ny hanazavantsika ny tenin'Andriamanitra dia hiara hivavaka isika. Raha eo makasitraka ary manome voninahitra anao zay tonga eto amin'izao fahitalavitra izao afaka melabelatra ny teninao indray. Isaoranay manokana ianao tompo ahafahanay mitory ny filazantsara sy maminambara ny olona ny teninao. Za dia mangataka ny fanosorana manokana avy aminao Andriamanitra anositra ny vavanay mba ahaizanay mamelabelatra ny teninao. Ka dia taio tompo ny mpanomponao, taio ihany koa reto mpijery manaraka any anatin'ny tokantrano ireto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary pasteur ovakiko vetivetiky ngamba aloha ny Mpitsara Toko fahavalo novakitsika satria eo zao tsika melohany amelabelarantsika misy kokoa ny zavatra zay tokony ho vakina eto zany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Efraima tamin'ny Gideona, ahoana zao zavatra nataonao taminay izao no tsy natsonao izahay raha nandeha hiady amin'ny Midianina ianao, dia nanome tsy ny azy mafy ireo. Fa hoy Gideona taminy, zinona izao nataoko izao raha oharina amin'izay nataonareo? Tsy tsara va ny fitsipona mboloboko Efraima noho ny fiotazam-boloboko Ebiezera? Teo an-tananareo no nanoloran'Andriamanitra ny andrina Midianina dia Oreba sy Zeba. Ary inona no azoko atao raha oharina amin'ny nataonareo? Ary raha nilaza izany teny izany Gideona dia nitony ny fahatezerin'ireo taminy. Ary Gideona nakany Jordanina ka nihita izy sy ny 300 lahy teo aminy na dia efa reraka azy dia mbola nanenjika ihany. Ary hoy izy tampony natao Sokota, masina ianareo mba omeo mofo ny olona manaraka fa reraka izy. Ary izao manenjika ny Zeba sy Zalmona mpanjaka Midianina. Fa hoy ireo andrinan'ny Sokota moa efa voazo ny tananao ankehitriny va ny tanan'ny Zeba sy Zalmona no menay mofo ny miaramilanao? Dia hoy Gideona, rehefa voatolotra Jehovah tanako Zeba sy Zalmona dia andalasiko amin'ny tsilo avy any anefitra sy ny sampivato ny tenanareo. Ary niakatra avy teo izy ka nakany Penuela dia nanao teny tahaka izany koa tao Penuela ka dia namaly azy tahaka izany koa navalim-ponina tao Sokota ihany. Dia ny teny tampona tao Penuela izy ka nanao hoe, raha tavaverina soma tsara dia ho ravako ity tilikambo ity. Ary Zeba sy Zalmona dia tonga tao karikora mba miaramila teo aminy tokony 5,000 sy ray alin-dahy dia izay sisa rehetra tamin'ny miaramila rehetra anyjanaky ny atsinanana. Ary ny maty kosa dia 2 alina sy ray hetsy samy lehilahy mpitahtsabatra avokoa ireo. Ary Gideona niakatra teo amin'ny lalan'ny mpitoetrady mpitoetranday atsinanany Noba tsy Zobea
ka dia namelony toby raha mbola ilay tsy nanapoiny ny olona dia nandositra Zeba sy Salmona ary nanenjika azy ny Israely ka nisambotra ny mpanjaka roa taby Midiana dia Zeba sy Salmona fefa nampiororony avokoa ny toby rehetra dia niverina avy tamin'ny ady Gideona zanaky Joasy teo amin'ny fiakarana Ersia ary nisambotra zatovy mba amin'ny ponina tao Sokota izy ka nanontany azy dia nosoratan'ilay zatovy ny anaran'ireo andrinan'ny Sokota sy ny olona tao ka 770 lahy izy ary Gideona dia nakany amin'ny ponina tao Sokota ka nanao indreo Zeba Salmona zay efa nandatsanareo ay hoe motsy efa voazon'ny tanareo kehitriny va ny tanan'ny Zeba sy Salmona no menay mofo ny olonao ka efa reraka dia nakan'le olona tao tanàna izy ary tsilo avy tany anefitra sy sampy vato ka ireny no namaizany ny ponina tao Sokota ary nandrava ny tilikambo tao Penuela koa izy ka namono lehilahy rehetra tao an-tanàna dia izy tamin'ny Zeba sy Salmona lehilahy tohinona ange zany novononareo tany Tabara ary hoe izy ro lahy tahaka anao ihany izy nitarehany zanak'andrinina avokoa izy rehetra ary hoy izy rahalahako zanaky ny reniko ireo raha velona koa Jehova dia tsy mba hovonoko ianareo raha novelominareo ireo ary hoy izy tamin'ny jatera lamatony mitsangana ka vono izy ro lahy fa ilay zatovy tsy nanatsoka ny saba amin'ny fanatahotra satria mbola tanora fanahy izy ary hoy Zeba Salmona aoka ianao ihany no hitsangana melanay fa araky ny toetrin'ny olona ihany ny heriny dia nitsangana Gideona ka namono an'i Zeba Salmona ary nakany ravaka sarym-bola tsinana izay teo amin'ny vozon'ny ramevany dia hoy ny lehilahy amin'ny Israely tamin'ny Gideona manapahana ianao sy ny zanakao ary ny zafinao fa efa namonjy anay tamin'ny tanan'ny Midiana ianao fa hoy Gideona tamin'ny tsy hanapaka anareo ary tsy hanapaka anareo koa ny zanako Jehova ihany no hanapaka anareo eo amin'ny lohan'ny eo amin'ny andininy fa 770 ary rehefa maty Gideona ary andininy fa 770 ary maty Gideona zanaky Joasy rehefa tratrantitra tsara ka nalevona tao amin'ny fasan'ny Joasy rainy tao amin'ny ofran'ny Ebiezereta ary rehefa maty Gideona dia nijangajangana naraka ireo bala indray zanak'Israely ka nanao any bala berita ho Andriamaniny ary ny zanak'Israely tsy nahatsiaro an'i Jehova Andriamaniny izay efa namonjy azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra nanodidina sady tsy nanao soa tamin'ny talanaki Jerobala na Gideona arak'izay soa rehetra nataony Gideona tamin'ny Israely izay tantara izay zany Pasteur Joni no engatsika ndray androany akana lesona akana fampianarana efa hitatsika teo aloha ny tantarany hoe ireo karazana atao hoe fandresena tamin'ny fomba mahagaga Pasteur Joni ny nandresen'ny Gideona ny miaramila ny miaramila ny Midiana zay nahatratratra any amin'ny 3 alina sy rahetsy tanoany mahery na any amin'ny 4 alina sy rahetsy tanoany no niady tamin'ny Gideona izay tsy nisy afa-tsy 300 lahy eritseretan'izany Pasteur hoe 4 alina sy rahetsy iady amina miaramila 300 raha fijery an'izany zavara tsy hitombona mihitsy zany ady zany tsy hitombona mihitsy zany ady zany fa raha hitatsika nanomboka teo amin'ny toko 7 toko 9 eto fa ny olona anankiray rehefa omban'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa ao ny tanan'Andriamanitra miaraka aminy tsy misy nizaniza afaka resy azy zany tsy misy nizaniza afaka resy azy zany ny zavatra fantanina apetraka ary fantanina mila valina Pasteur satria ny zavatra mamaika ny olona amin'izao fotoana izao indrindrandrindra ny mpino mpanompon'Andriamanitra dia izao ahoana ny andraisana fandresena amin'ny fiainana be loatra ny fahavalo eo Oloko be loatra ny olona miady amiko any ka misy ny karazana mpino zay tena miezaka amin'ny alalan'ny heriny miezaka amin'ny alalan'ny effortny miezaka ataony amin'ny alalan'ny ezaka zay ataony amin'ny alalan'ny fahafantarany olona miezaka izy iady amin'ny fahavalony
am'izay tanjaka kely mba hananany am'izay hery kely mba hananany nefa pasteur Joni zany ingeny mahatonga ny fiainana pindra indray tsy dia afaka mandeha lavitra loatra zany no mahatonga na fiainana mpanompon'Andriamanitra ndray tsy afaka dia hita fahombiazana loatra satria le izy pasteur kely loatra raha ny herintsika raha hoarina amin'isan'ny fahavalotsika kely loatra le zay zavatra nanatsika raha hoarina amin'ireo fahavalo manodidina atsika tena diso kely loatra tsika pasteur ka raha ny atodoanao ny diplômanao no ampiasainao zany no mahatonga ny olona maro vizana raha ny tanjaka ao fotsiny no ampiasainao izany no mahatonga ny olona maro vizana reraka fa teto Gideon pasteur de zao tsy netehitra tamin'ny isan'ny miaramila tamin'ny fotoana io reny lazaiko anao nisy teo amin'ny 2:03 ny isan'ny miaramila ny Gideon tany ambolohany 2:03 de ozy izy Andriamanitra matsainy Gideon manao hoe be loatra ireo miaramila reo be loatra ireo olona reo fa zao ataovy miverina zay matahotra ataovy miverina zay matahotra de miverina ndalana ny 2:03 de ray alina sisa jerenao tsara le isan'ny miaramila ny Midianina iady amin'ny Gideon efatra alina sy ray hetsy latsaka kely efatra alina sy ray hetsy ny an'ny Gideon 3 alina nefa ozy izy Andriamanitra be loatra reo be loatra hoana mo efatra alina sy ray hetsy etsy miaramila iady aminao nenao 3 alina nefa lazain'Andriamanitra be loatra raha fijiry maha-olombelona de ohatrany tsy mitombony zany tokony mbola ho renforcer azy amin'ny miaramilanao atratra faravakely ny 2 hetsy na 3 hetsy na 5 alina sy ray hetsy nefa ozy izy Andriamanitra hoe ajanony reo atovy miverina zay matahotra de ray alina sisa tavela ray alina zany ifanitsana amin'ilay efatra alina sy ray hetsy de mbola ozy izy ndray Andriamanitra tamin'ireo ray alina mbola be loatra indray reo fa tovy midina ao anaty rano de eo no zahako toetra aminao zay hiaraka aminao de rehefa nalefa tao anaty rano no sotro rano de 300 lahy sisa tavela rehefa nysélectionnena 300 lahy sisa azonao iady amina efatra alina sy ray hetsy miaramila 300 lahy fa io pasteur zavatra anankiray ihany rehefa eo no fomba an'Andriamanitra rehefa eo zany Andriamanitra momba anao sy miaraka aminao zany de tsy de mikonto loatra zay momba anao fa ny mikonto de hoe Andriamanitra miaraka aminao Andriamanitra miaraka aminao eto za tena mampaherin'ny olona raha io diplôma anananao io no miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra ne tsy niteny hoe aza miaraka miaramila mihitsy Andriamanitra ne tsy hoe tsy nila miaramila mihitsy azonao fa nila izy fa 300 lahy montsy safie tian'Andriamanitra porifona hoe milanao ihany azon'Andriamanitra taony tonga de nandatsaka avandra tamin'ireo miaramila fahavalo reo azon'Andriamanitra taony tonga de nandatsaka an'ireo tena varatra azon'Andriamanitra taony tonga de hoe napletika an'ireo indray mandeha fotsiny tonga de anjely ny ady amin'ireo fa porifon'Andriamanitra hoe tsy maintsy milanao ary Gideon ary mila olona miaraka aminao fa saingy zao tsy ilainao na olona miaraka aminao no ampandresanao fa ny fombako anao ny tiako tenena zany hoe ilaina ihany hitsenanao io na de tsena kely ary fa saingy zao tsy hotsenanao io na tafavoakanao fa ny fomba an'Andriamanitra anao ilaina ihany diplômanao io ilaina ihany fa saingy raha diplômanao io fotsiny no entinao miady de tsy ho tafavoaka zany ianao fa raha diplômanao io miaraka amin'ny fomba an'Andriamanitra possible ianao lasa lavitra ilaina ihany ny fahafantarana olona satria mety olona io nataon'Andriamanitra fitaovana kanefa raha io olona io fotsiny ny anteheranao de ho resy ianao fa raha io olona zay fantatrao io ambony io ny miaraka amin'ny fomba an'Andriamanitra isokatra ny lalana rehetra pasteur Joni ilaina ihany ny zavatra maro isan-karazany zay anananao ny trano anananao ny fidiram-bola anananao ny vady anananao fa saingy raha io fotsiny mety tsy alasa lavitra anao ilaina ihany ianao mampiasa vola fa raha io vola kely anananao io fotsiny mety tsy ho tafavoaka ianao mety ozy izy ianao hoe za manana 500 millions azoko ampiasaina zao raha io fotsiny ny anteranao levony ianao kanefa na tsy manana ianao sy tsy manana 500 millions anao fa mety tsy manana fa tsy 5 millions monja fa io 5 millions io miaraka amin'ny fomba an'Andriamanitra ho lasa lavitra ianao
azonao za zany lesona tian'andriamanitra omena eto pasteur Jony hoe le fomban'andriamanitra ny tena zava-dehibe tsy hoe tsy ilaina ny olona fa matoa andriamanitra ny tena hoe ampiasao reo 300 lareo de ny ilaina ihany le olona fa saingy zao tsy ilay tena isan'ny olona ny zava-dehibe tamin'andriamanitra fa ilay fomban'andriamanitra zay zany tiatsika lesona voalohany hoe raha io zavara kely anananao io no miaraka ny fomban'andriamanitra avita dingana goavana iny fa raha io be da be anananao io nefa tsy misy ny fomban'andriamanitra de opotika melohan'ny fotoana ihany ianao a pasteur Jony. Ny zavatra hita eto amin'ity baiboly ity pasteur de nametsiny any Gideona ihany koa reo Ifraima hoe naninona zay ny tsy natsonao a de nametsiny any Gideona mafy satria Gideona de natsapa araka ny teninao teo fa tsy olona ny ilaina tsy olona marobe na de nila olona risy tsy mifamaron'ny olona fa le fomban'andriamanitra tao anatin'ny Gideona zany tsapany hoe na de eo nareo a tsy ilaina fa reto olona zay nofidiko reto ihany sy nomen'andriamanitra reto ny ilaina ary zay na tonga Gideona ny fidy an'le 300 lahy de na de nametsiny azy zany le to Ifraima rehetra de nametsiny azy mafy mihitsy de ny teny manao hoe fa nahoana ianao ny tsy mba niantso anay fa Gideona natsapa tary amin'ny toko 7 tary hoe nisy fomban'andriamanitra tao ary nisy tanan'andriamanitra momba azy ka rehefa momba ny Gideona ny tanan'andriamanitra ka na de vitsy azy ny olona miaraka aminy na de maro azy amin'ny fahavalony de azo antoka fa tsy maintsy ho resy reo fahavalo reo ny tiako ambara pasteur de hoe be da be tokoa ny olona am'izao vanim-potoana zao matsiaro hoe tsy mahavita amin'ny fiainany tsony reraka mitady olona mitady fanampiana vany velany fa ozy ianao de hoe lay fomban'andriamanitra no tena ilaina eo amin'ny fiainana zany hoe amin'ny fotoana zany momba n'lay lelan'andriamanitra anankiray andriamanitra na vehivavin'andriamanitra anankiray de tsy maintsy mandresy ao anatin'ny ady ka na de enao rery azy mety andeha eo amin'ny fiainanao de afaka mandresy ianao teto hoe pasteur na de Gideona rery ary mety ny rahan'andriamanitra tsy maintsy nandresy an'reto fahavalony reto izy fa mba elan'andriamanitra an'le hoe Gideona rery de tsy maintsy nitondra namana mba hahita n'le zavatra ho ataon'andriamanitra ihany koa noho izany de ilaza n'reto mpijery reto hoe afaka mbola ho tafavoaka ny fiainanao afaka mbola ho lasa lavitra afaka ny avita zavatra lehibe miaraka amin'ny fomban'andriamanitra nisy tantara anankiray zay ao anatin'ny baiboly eo zay fa lasa tany aloha tantarana lehilahy anankiray niaina tao anaty fahoriana pasteur Jabeza no anarany ity Jabeza ity de nifanaraka amin'ny fahorian'ny reniny mihitsy nanaovan'ny mamany anarany zany hoe niaina tao anaty fahoriana be fa rehefa tonga saina io lehilahy io fa afaka tsy aina amin'ny toerana nisy teo alohan'ny ray aman-dreniny izy de niantso an'andriamanitra lay andriamanitra Gideona ihany zay ny vavahan'ny Gideona ihany ny vavahan'ty Jabeza ity fa ny zavatra mahafinaritra rehefa niantso an'andriamanitra lehilahy io pasteur de tsy niaina tao anatin'le fahoriana zay niaina ny ray aman-dreniny ary o voalaza ny baiboly hoe nalaza mihoatra no ny rahalahy rehetra izy zany hoe rehefa ao anatin'ny olona anankiray io andriamanitra ny lanitra io lay andriamanitra nanao ny loharano rehetra lay andriamanitra nanao ny tany sy ny ranomasina zay nomba ny Gideona de afaka ombanao ihany koa de avita zavatra ianao tikan'izany rehefa ao amin'andriamanitra ianao ka omban'andriamanitra de afaka ny avita zavatra mihoatra no ny hafa aza mitady olona aza mitady ianao hoe iza ny mba hanampy ahy mba ekarako iza mba olona mba hiara-iasa amiko anao fandrarana amiko mba hatonga ho tafita fa Gideona teto na de maro aza ny olona nasoron'andriamanitra hoe reto ihany pasteur reto ihany miaraka aminao satria reto olona reto manana fahavononana tikan'izany ianao ihany koa mahita ty fandarana ty mila manana fahavonona tahaka Gideona rehefa nandeha niady de tsy niantso ny Ifraima izy ary de nametsiny azy reto ianao mahita ty fandarana ty de manapa-hevitra hoe andeha hitady an'andriamanitra iady amin'ny hoadinao io fa afaka nompandresy ianao pasteur Ertina Randriary Malala mazava tsara zay pasteur Jony ny fianterana aman'olona matetika pasteur de mamitaka misy fotoana mamitaka ny fianterana aman'olona ary ny ray amin'ny fotoana farany io fitaka io mako pasteur ny amin'ny fotoana farany vao tena hita
mandeha izy io mandeha fa rehefa any amin'ny farany alalana hoe voafitaka ianao dia any amin'ny farany mihitsy zay ianao vao mahita an'leto hoe fahadosom-panantenana tanteraka zany no zavatra mpahereziko foana ny olona pasteur Johnny. Ny zavatra tsikarotro ary ny zavatra tsapako amin'ny fanomponan'ny tompo dia eto amin'ity fanoloran-tena ity ny tena problème mahazo ny kristianina, resaka fanoloran-tena araka le terinao teo fahavononana io ny tena olana pasteur. Raha za manokana dia be da be ny olona miantso anaty telefônina rehefa tonga am-piangonako ny olona dia zany tedavy ny pasteur ametrao tanana délivre eo ivavao manana izao olana izao manana problème natrosa manana problème mivady koa dia ny ao am-pon'ny olona sy ny ao an-tsain'ny olona pasteur Johnny dia ny mieritreritra ny hoe i pasteur no mamany olana, pasteur no mamany problème. Ny tena olana amin'ny fiainana kristianina dia le fahavononana nompo an'Andriamanitra. Ny olona zany dia mitady lalana tsotsotra atongavana ho any amin'ny fandraisena. Azonao mitady lalana tsotsotra izy atongavana any amin'ny fandraisena. Ahoana moa zany hoe mitady lalana tsotsotra ohatrany hoe ny ao am-pon'ny olona sy ao an-tsain'ny kristianina rehetra dia tsy te han'olo tena hivavaka, tsy te handany fotoana amina fivavahana, tsy te handany andro amina fotoam-bavaka, tsy te handany fotoana iain'ny feo an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra zany ny akamaroan'ny ino izy ty ny akamaroan'ny olona pasteur Johnny tsy te hiainao an'izany ny olona te hitsofoka amina hoe tady toerana tsotsotra ndraisana fandraisena ny olona hoe ahoana ny lalana izany ho afaka metrametra tanana anay tsotsotra mba hivahanty olana ity. Fa ny zavatra tena takian'Andriamanitra pasteur dia tsy le hoe ianao ametra tanana fotsiny, tsy ianao hivavahana fotsiny, fa araka le tena teo le fahavononana. Reto 300 lahy reto no nampiseho fahavononana ary ireo no nitondra fandraisena ho an'ny zanak'Israely. Jerenao ange le fomba an'Andriamanitra pasteur Johnny. Misy fotoana eo amin'ny andininy fa atao amin'ity Mpitsara Toko fahavalo ity dia reraka eo amin'ny andininy fahadimy any eo vakiko hoe andininy faefatra ary Gideona nakany Jordana ka nita izy sy ny 300 lahy teo aminy na dia efa reraka aza dia mbola nanenjika any na dia efa nanao hoe reraka. Jerenao le force nanan'ireto olona ireto, olona efa niady reto olona ireto ary efa tralina sy rahetso ary ny miaramila niady tamin'ireo dia ny 5,000 sy ray alina sisa tao amin'le efa tralina sy rahetsy 5,000 sy ray alina sisa no velona tamin'ireo. Safia zany any amin'ny 5,000 sy 3 alina sy rahetsy any amin'ny 5,000 sy 2 alina sy rahetsy maty nyreo 300 lahy reo komba ange zany pasteur, komba zany re 300 lahy reo no nafaty 5,000 sy 2 alina sy rahetsy komba zany dia reraka izy 300 lahy normal raha reraka. Fa izao no nahavarina na dia efa reraka ary izy dia mbola nisy ambony 5,000 sy ray alina ny ambon'ireo miaramila ny fahavalo reo dia mbola nanenjika andreo indray ry zalahy ny ampitan'ion'ny Jordana na nenjika andreo indray le 300 lahy kely na dia efa reraka ary. Zany hoe tena misy force tsy takatry ny saina. Nangataka sakafo izy tamin'le olona tao sokota izy io sy tamin'ny olona tao sokota hoe mba ho misy sakafo re 300 lahy reto mba reo sokompona tao sokota reo zanak'Israely any izy reo mba misy sakafo aloha zay fa zay nge avy nanenjika an'reto aton'reto dia reo nyteny hoe zay tsy amin'ny sakafo anareo zany na dia fa zao tsisy nanome hanina zany reo fa na dia tsisy nanome sakafo aza dia tena mbola natanjaka reo 300 lahy reo satria maninona tao anatin'le fahavononana. Azonao io pasteur dia lazaiko foana ny mpino anankiray ny mpanompon'Andriamanitra iray rehefa vonona hiatrika ady izy
vonona tena n'olo tena ho an' jesosy izy vonona tena hiaraka am' jesosy izy tsisy problema maharesy azy zany pasteur ary io lalana io tena misokatra foana io pasteur mandra-patonga amin'ny fandresena farany mandra-patonga amin'ny fandresena farany tsy voasaka n'le hoe io mako be da be zao pasteur ny mpino hoe tsisy sakafo kely ao an-trano tsisy écolaziny ray ny ofatrano tsy voaloha tampoka teo le problème goavana zany efa etsy a le fahavalo efa etsy le problème goavana etsy andan'zay koa nefa mbola misy problème kely écolage mbola misy problème kely na ny hanikoanina ratsitra etsy andan'zay koa ohatrany mbola misy olana madinidinika kely am' zanaka ao an-trano maditra ny zanaka fa voadingany io pasteur rehefa ao anatin'ny fahavononana azonao voadinga anao daholo reo ary tsy maintsy mivoaka mpandresy anao rehefa ao anatinao ny fahavononana zany ny zavatra hita tamin'reto telonjato-lahy reto efa reraka mifanenjehana an'le ady efa reraka miady am'retsy le olona marobe le miara fa zao ny navarina na de efa tsisy sakafo ary mbola afaka nanodingana ihany inona ny nanosika an'ireo inona ny hery nanosika an'ireo resaka fahavononana fahavonona-panahy ny tena olana ho a de izay vitsy ny olona vonona tena nompo an'Andriamanitra ny olona mangatabavaka be da be ny olona mitady fanasitrana be da be ny olona mitaraina etseroa kristianina mitaraina feno eraky ny tanàna fa ny olona tena volona ka tena deside anompo ny tompo resaka décision pasteur io ny tena olana amin'ny olona io resaka fanapaha-kevitra io ny tena olana amin'ny resaka tontolo ara-panahy kristianina resaka fanapaha-kevitra zany hoe ratsorona zany ny resaka de ohatrany hoe ohatrany tena efa miravoravo tanana ny olona kivy ny olona zany nefa pasteur tena mampahery anao mpijery an'ity fandarany ty tena Andriamanitra vonona mehery anao Andriamanitra vonona ampatanjaka anao ary ireo karazana fahavalo eo anoloanao Andriamanitra vonona ny ampandresanao vonona ny ampandresanao tsindriko tsara vonona ny ampandresanao fa misy zavatra anankiray any sisa takian'Andriamanitra aminao ianao manana fahavononana fanolora tena hoe hodinganiko vonona rehefa teo anao anatin'ny olona pasteur mety anenjika ny havana anenjika ny rafozana anenjika ny ray aman-dreny anenjika ny manodidina tsisy ny frais tsisy ny vola ny ofatrany tsy voaloha fa raha tena vonona ianao anompo ny tompo voadinga anao daholo zany rehetrarehetra zany ary Andriamanitra momba anao ary Andriamanitra miaraka aminao Andriamanitra mpandresy anao anatin'ny adinao io fa raha vo ianao zay no miravoravo tanana de mialohan'ny fotoana kivy alohan'ny fotoana vo miainga de fa kivy anao aiza reny tany alehako kivy a Jesosy eo reraka Jesosy eo tsy hitako tsony tompo zay atao aho vizana tompo aleko mijanona tena tsy hitako tsony eo ianao de totofa ny fahavalo anao totofa ny fahavalo anao resery ny fahavalo ianao zay ny zavatra tsapa eto eritsereto hoe reto telonjato-lahy efa avy ny ady efa reraka mbola tsy nomeny olona sakafo ihany mbola tsy nomena sakafo mba nangataka fa tsy nazo nefa mbola andeha hiady fa force avaiza ny nananan'ireo io le Andriamanitra manosika azy io sa pasteur efa nisy fotoana nandalo zavatra maro ohatry zany tamin'ny fanomponan'ny tompo hitanao nisy fotoana ianao miady rery zany tsika ane mialohan'ny atongavana eto amin'ity plateau ny télévision ty pasteur tsy miakamiakatra ho azy moramora eto ane tsika nakary ny ady teto tsika adiny ny ampiakaratsika eto amin'ity plateau na télévision ty ady tena tsy mora raha ny zavatra ny lalovana misy fotoana ohatrany mandalo ranomaso zany nefa tsy manakijanonao anaty ranomaso misy fotoana ohatrany mandalo fakivina maro zany nefa tsy manakijanonao anaty akivina raha ny lalana nalovana pasteur tena misy fotoana na mandalo fandatsana mandalo orakoraky ny olona orakoraky ny fahavalo da didiko tsara mihitsy tamin'ny 2003 pasteur tamin'izany vo anomboka anangana voalohan'le fiangonana Vahao ny Oloko tany mifaritany tamatavy tany tsy nisy trano ny vavaha ahilikiliky ny olona tetsitero de mbo nahita toerana anankiray zay hoe nampindramin'ny olona io arozy izy eo de mba eo manaovana trano kely eo nareo 7/4 ny trano ataonareo izy eo ny vavahanareo le tany amin'io kisilasila
nikisilasila vadiko amin'ny bivoka ny mpino amin'ny efakivy na tonga nireo mpino refakivy azo amin'ny pasteur farafakeliny zay fa indimy mifindra trano de ohatrany hoe nidona tatsy de mifindra tatsy de nidona tatsy de mifindra tatsy de teo sisany mba farafanantenana teo amin'le toerana anankiray nomen'olona teo de kivon'ny olona tsy natanangady tsony zay mivady rehetra sisany mitanangady nanarina an'le tany vadiko amin'io sady bevoka tsy manana fa tsy bisikileta anankiray zay bisikileta tsisy fraikana amin'ny frairany am'zany tsy voavidy tsony fa de fa frain tongotra voditongotra fotsiny sisa am'zany ny bisikileta entinao io nentina am'zany fotoany zany hoe tena latsain'ny olona inona onona o atsangany eo ary toy izy mivady reto de fiangonana inona koa de ozany sasany sekta tonga amin'ny fotoana amin'io mbola tsy vita tafo le trano de mbanaletsy sy ny andro amin'io avyorana ny andro any tamatafo manko rehefa ririnina manoranandro ozy izy ny fiteny any mariraina mandra-paharivony andro io orana io mikitra kivony olona fa zavatra anankiray ihany nanosika anay de ny hoe momba atsika Andriamanitra aza manakikivy zany tsy zay ihany nanosika anay pasteur tsy nanakikivy ny vola tsady tsisy ny olona kivy tsy hitanao tsony ny oranandro avy ny fahavalo manenjika ny vavany zavatra tsy nijery ninina am'zany akoatrany hoe mirosotsika hatramin'ny farany mirosotsika hatramin'ny farany ary tsy maintsy mandresitsika hatramin'ny farany zay ny fanapaha-kevitra andraisina pasteur Jonita am'zany tsy maintsy mandresitsika ary ty tsy maintsy mandeha ary ty tsy maintsy tavavoaka fa io pasteur rehefa mbola tsy ao anatin'ny olona ny akivina mbola ao anatin'ny olona ny fanantenana possible fa nanomboka teo kosa hitan'ny tompo fa nanomboka niakatra niakatra tsy akijanona hatrany amina fandraisena farany ary hatramin'ny androany pasteur tena 5 taona lasa fa tena tsy takatra ny saina ny fomba an'Andriamanitra io zany pasteur za mampahery an'reto mpijery ny fandaran'reto zavatra anankiray mila nananao mila tsy kivy ianao mila tsy manakikivy ianao mila tsy manakikivy ianao na de eo ara ireo olana raha mbola eo ny fahavononanao zavatra anankiray ny takin'Andriamanitra aminao manana fahavononana manana fanapaha-kevitra hoe tena nompo anao atompo zay hipoany ny zao tontolo zao nge pasteur Joni manana an'le fiteny hoe zay hipoany any iretany ary izy ny fiteny sasany hoe zay maty any ozy izy mifony lambamena zay hipoany any iretany fahavononana fanapaha-kevitra fa rehefa anatin'ny olona fahavononana fanapaha-kevitra misy mijery an'le ty fandarany ty nge pasteur isan'andro izy te mijery an'le fandarany foana isan'andro izy te mijery an'le fandarany izy amin'io anaty ady izy amin'io anaty olana fa inona no problemany enatr'olona ena masolona tahotra olona problemana fanapaha-kevitra eniny foana ary misy fanahy manesika azy fanahy masina mamangy azy mandehana am'izay anao mivavaka efa tsy vitanao tsony ane hoe inona mampisalatsalanao mivavah fa saingy zao koa ohatrany misy hery ko miazona azy ary de misafidy izy la hery anankiray miazona azy hoe aleko mijanona toy zay anapa-kevitra nompony tompo za pasteur raha miteny an'reto olona reto de zao tsotra be ny za tsy miteny aminao hoe makanesa ty amin'ny fiangonana amin'ny pasteur teny za tsy miteny anao zany mitedava fiangonana rehefa tsy mety aminao fiangonanay ko loatra ny manahirana ihany be sarin-do mananonanina mitetehaka mandra-paharivony andro ny fivavahana mivavaka mitabataba tsisy farany fa mitedava fiangonana zay mety aminao rehefa tsy mety aminao ny fiangonanay fa enao mila manana fanapaha-kevitra manompony tompo fa zay tsy be fialonana am'zany raha mahita fiangonana andehanana anao fa ny ilainao mila mivavaka ianao pasteur Joni rehefa fitinina le resaka teo pasteur de hoe tsy misy fandresena mitombona izany zany raha tsy manana finiavana le olona na de eo ary zany le ady teto gnety Gideona ny ady efa mba nangataka sakafo hoan'lay 300 lahy izy fa tsy nahazo tsy ninana fa zao mbola nanana finiavana izy mbola nanana herim-po izy de nitenina tamin'reto namany re te mbola andeha foantsika tsy maintsy ho resena ny fahavalo dikan'izany zany pasteur de ampisaka an'le olona mihitsy ianao hoe manana finiavana de mitsangana ao anatin'ny tokantrano eo na de mafitakany ahoana aza ny ady na de mety misy olona tsy mety amin'ny sakafo anao tsy mety anampy anao de afaka tafavoaka ianao raha manana an'izay finiavana zay hoy ateo tsy misy fandresena mitombona raha tsy manana finiavana na fomy ny fatratra ianao tsy tokony hijery an'le ady eo anoloanao ianao tsy tokony hijery an'lay fahavalo
rehefa mandinika an'le resaka ao tamin'ny 2003 teo de paster de tena hoy zay hoe mafy le izy nefa le finiavana tao anatinareo mivady de tsy nijanona teo am'lay toerana kisilasila tsy nijanona teo am'lay toerana zay nilozan'ny olona be da be nge paster ny olona am'izao vampotona zao efa hitsohan'ny olona tamin'ny nanam-bola izy be mpanantona be tamin'ny netinetiny fiainany be mpanantona be fa rehefa nenidina le fiainana satria tsy nanana an'Andriamanitra tsy momban'Andriamanitra tsy mifikitra tamin'Andriamanitra rehefa tsy mifikitra tamin'Andriamanitra potika ho azy le fiainana ary io no mahavoan'ny olona paster nandray izy rehefa mety le fiainana de adinony Andriamanitra ary tsika de ampilazan'ny olona manao hoe mila mitodika amin'Andriamanitra ianao ho paster teo manao hoe misy olona mahita mifandaharana de reraka kivy ao anatin'ny tokantranao mitsakay ianao ary ny fahitanao an'ity fahita lavitra sy zao toroteny zao de tena vanim-potoana iakaranao etsehanao eo amin'ny toerana misy anao io fa eo amin'ny toerana zay tsy nahavitanao ninin'io mihitsy zay nalany hevitra anao zay nahatonga anao hoe raraka sy vizana eo Andriamanitra nyteanao zavatra ary matoa mbola reinao zao fandarana zao mbola reinao zao toroteny zao eo amin'io faravitanao io mihitsy Andriamanitra anangana anovany fiainanao fa rehefa vonona ianao manana etaeta finiavana fominy fatratra manana toe-po vonona iatrika an'lay ady eo anoloanao tsy maintsy tafavoaka ianao Gideona nge teto ry havana malala na de nangataka sakafo mofo ary izy omena ny reto namandreto izy paster Gideona tsy ninana tsy nangataka fa mba meozy reto olonreto satria Gideona de nalala n'lay hery tao aminy lay fomba an'Andriamanitra tao anatiny lay tanan'Andriamanitra zay niazona azy satria rehefa namangy an Gideona ny anjely any amin'ny toko fafito any de ona ataony hoe mombanao Andriamanitra mandeha any am'izao herinao zao te ilazatsika mpijery metse amin'io herinao io metse ao anatin'io zavatra fara vitanao io hitady an'Andriamanitra fa anangana anao Andriamanitra anarina ny fiainanao ndray Andriamanitra aza mieritreritra ianao hoe tsy mamonjy anao ny olona aza mieritreritra ianao hoe ahilikiliky ny olona ataon'ny olona tsinotsinona za te ilaza aminao ny fanilikiliana nge matetika tsy voatery ratsy marobe ny lelan'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly eo na ilikiliky ny ralahany na ilikiliky ny fianakaviana fa io le fanilikiliana io mihitsy natonga azy tany amin'ny fisanjatana faratampana tahaka zany ry David tahaka zany Josefa tahaka zany ry Gideona zay la tantaraintsika eto na de niezakara ny olona tsy nanome sakafo azy niakatra foana izy vanim-potoana lehibe ry havana mpijery nitodianao amin'Andriamanitra aza manaiky tanonjika na ikapoka ny tenanao manao hoe tsy vitako tsony za tena zao ngamba ny fiafaran'ny fiainako Gideona teto paster Ertina tsy nikapoka ny tena mihitsy fa mbola nampaherin'ny tenany izy hoe andao ndray ary na de tsy nahazo mofo sika andao ndray tsika hiatrika ny aditsika anenjika an'ireo fahavalitsika reo ary de resy ny fahavaliny niondrika teo anoloany ny fahavaliny noho izany raha tianao iondrika eo anoloanao ifahavalinao io raha tianao idarabika eo anoloanao ifahavalinao io manana ny finiavana mitsangana eo amin'ny toerana misy anao io mijoro eo amin'ny toerana misy anao io manatona an'Andriamanitra lay Andriamanitra ny lanitra lay mpanjaka lehibe fa ny olona rehetra ny antso an'izany Andriamanitra zany nahita fiovampiainana mahagaga teo amin'ny fiainany noho izany de miantso atsika tena hitodika amin'Andriamanitra aza varina mitoetra ao anatin'ny fakivina ny tahotra ny fanahina fa miverena ao mitady an'Andriamanitra ozy ianao hoe zay nge paster efa nahana ny toerana nisy anay ohatra zao ka ahoana ny andehananay ihany ny oena masy io mahafaty io ary o volazan'lay any amin'ilay école anakiray zay tsisy mafy tsy laitra ny zoto zany zotom-ponao zany ny ilaina am'ty ndray mitorako ty tahaka ny zotom-pony reto lehilahy zay niaraka tamin'ny Gideona tsy nomena sakafo reto tsy nomena sakafo zay hoe mbola na zotom-po hoe andao fa hiaraka aminao ihany zay hoenjeh atsika ny fahavalo ary tsy maintsy resy izy io fahavalo anoloanao io afaka ho resy ary afaka hidaraboka ao anatin'ty fotoana zay hitadiavanao an'Andriamanitra izao paster Ertina zay le izy na de fa reraka ary ianao ka mbola anatinao fahavononana de miandry anao ny fandresena ny faharerahana zany paster miampy fahavononana egaly la fandresena zay le izy fa ny faharerahana miampy fahakiviana de kivy tanteraka ianao ary potika ianao miafarana faharesena mezinezina tsisy fandresena azoazonao azy zany paster
ndranatsika mitsiriritra fiainan'olona tsiririritra fiainan'olona tsiririritra fiainana mpanompon'Andriamanitra raha mba zany tahaka an'ireny ny sambatra raha mba zao non tsisy olona miakatrakatra ho azy zany tsisy olona miakatrakatra ho azy zany pasteur Jonia tsisy olona miakatrakatra ho azy zany tsisy olona miakatrakatra ho azy zany tsy maintsy manana fanoloran-tena sy fahavononana handroso le olona mbola tsy ndriky foana fa raha niady ny lalovako za manokana heritiana randriary malala bida be ny zavatra tsy mbola ny lalovanao raha lasana bavy fa ny lalovantsika ary ny atsika mafy ny lalana ny izorana pasteur mafy ny lalana ny izorana fiafiana latsy tebiteby orooro ahoana ny atao aiza ny lalaka le inona ny atao fa zavatra anankiray ihany ny afahana mandraisan'izany pasteur fahavononana hiroso hatrany fahavononana hiroso hatrany efa hitatsika zany tsy mihinan-kanina zany ary tsy mihinan-kanina ao anatin'ny andro maromaro fa io mahafinaritra pasteur Jesosy nefa namelesona ngeza be atsika 70 andro sy 70 alina Jesosy tsy nihinan-kanina fady ihany fa tsy maty ninao zay firy andro firy andro zay andro tsy nihinana nefa dia am'izao ianao dia vo tsy mihinana kely ny ray alina dia efa kivy vo tsy sakafo kely ny ray alina dia efa mivareraka vo tsy sakafo kely ny ray andro dia mivareraka nefa ny ray andro ny any Jesosy 70 andro sy 70 alina ny amin'ny Mosesy 70 andro sy 70 alina vo tsisy loka kely dia efa tompo mafy mahazo mafy amin'inona ranabavy mafy amin'inona ty mahazo anao ty Jesosy nisy fotoana pasteur Johnny ndresaka tamin'ny mpianany dia zao ny tenin'i Jesosy ny amboa aloha izy manana ny tranony voromanidina manana n'izay toerany fa ny zanak'olona tsy mba manana zay petrahany lohany zany hoe Jesosy zany tsy mba nanana trano ary tsy hitanao anaty baiboly tokoa zany hoe ta izy Jesosy mipetraka tsy hitatinao zany na niteraka Krista any an-tranon'omby teraka izy teny an-tranon'omby fa dia matetika izy eny tendrombohitra eny matetika izy eny tendrombohitra eny tsy manana trano nefitsika vovoaroaka kely amina trano miala amina tranona 4 millions ka miditsary amin'ny tranona 1 million 250 dia fa tobo mijaly zay totonga anany fiainanay vo mba misy zavatra kely tsy zany tompoko tsy zany le fanarana ny tompo mila miaritra misy fiaretana zay zao pasteur efa nisy fotoana nipetraka tamina trano falafa le trano volo trano ravopotsy reny azonao tsy misy afa-tsy fandrina ny omby ao dia eo atsasa metatra miala eo amin'le fandrina atsasa metatra dia fataperany eo dia eo ny volany dia atao kilany ato ny sanatry ny vava ampo dia efa tsisy mininona koatra efa zay ny ombony tranonao dia eo anao nipetraka ao no nametrany tompo anao misy fotoana ny trambo milatsaka avy any anaty avy any an'iny izy ty avy any amin'ny tafitrano avy any satria reny le tafo ravopotsy reny tany tamatavy misy trambo fa miaritra ianao miaritra ianao vo afaka miakatra le zavatra angatahany tompo aminao zany dia fahavononana ao anatin'io ady io vonony ianao sa tsy vonona nompony tompo anaraka zay lazaitin'Andriamanitra anao zay sitrapon'Andriamanitra sa vonona ianao sa tsy vonona zay fotsiny any izy pasteur Johnny fa rehefa tena vonona le olona dia zao Andriamanitra manokatra ny lalana foana eo an'ireo fa raha zay olana kely tsy ninambary kely zay ny ray atoandro dia inona ny olana amin'izany inona ny olana amin'izany ny an Jesosy ary 70 andro sy 70 alina herinao milaza hoe voaroka eto seromy dia dana dia davatra amin'ny moramora mbola misy trano ange zao pasteur Johnny 2 alina 3 alina 4 alina inona no dingizanao amin'io tranona fitoetsy io maninona ianao raha mialo rehefa tsy voalohany efa trano dia dana mitady tranona ray etsy io no idirana problema manana aloha fanapahakevitra miafy aloha dia manapa-kevitra nompony tompo azonao hitanao ny ambadika zay fa hiasa Andriamanitra raha tsy manana tomobile tsony anao fa namidy ny tomobile lany gazoal tsy maninona raha mandeha tongotra na mandeha bus fa le fahavononanao ny ilaina rehefa ao anatin'ny olona zay pasteur dia misokatra ny lalana rehetra andaotsika hivavaka hisotra ny tompo aloha dia noho ny amin'izay fampianaran'izay raha tsorona ny resaka dia Andriamanitra efa nanomana fandraisana ho anao Jesosy efa nanomana fahombiazana ho anao fa izy mitady ny olona hoe vonona anao ny sitrapony hivavaka isika makasiraka andrina raha io raha afaka nandray zany teninao zany izahay
faly izay satria fantatra efa zato teninao zany dia hitondra fahombiazana, hitondra fitahina ho anay. Zany teninao zany dia hitondra fahagagana ho anay. Izany teninao zany no hanokatra lalana tompo ho an'ireto vahoaka ireto. Tsapanay tokoa fa amin'izao vanim-potoana iainana izao ne indraindray dia tena mafy ny zavatra lalovany, mafy ny zavatra mitrangy. Amin'izao vanim-potoana iainana izao nge tompo Jesosy dia maro ny atakina devoly sy atakiny fahavalo e. Nefa ianao Andriamanitra androanina mpianatra anay hoe mila manana fahavononana, etaeta fanoloran-tena, fa ambadiky ny etaeta sy ny fanoloran-tena dia anao zavatra ianao, ihetsika ianao ary anao fahagagana ianao. Ambadiky ny fanoloran-tena dia anasitrana ianao, anafaka ianao, anao fahagagana ianao. Mino tena mino araiky malalaka fa androany dia hitadina ianao, ombana ianao. Ary na inona tompo asan'ny fahavalo, asan'ireo fahavalo dia androany ianao efa nanome hery anay fa hanangana anay ianao ary hitanay ary tsy hamelanay hokamboty sady tsy hamelanay irery zany ianao. Makasitraka indrindra tompo, makasitraka indrindra tompo, makasitraka indrindra tompo. Reto mpijery reto dia mino fa hanangana azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay pasteur Journinga many fampianarana androany raha vitinina ny resaka dia tsotra be. Raha mijery ny famaranana an'io tantarany Gideon io ianao dia nyrombahan'ny zanak'Israely rehetra amin'izay Gideon hoe alohanao atao mpanapaka anay. Hitanao tsy Gideon no nitady an'le seza hoe ataovy mpanjaka na ataovy mpanapaka anareo, ataovy lehibe anareo, fa ny olona no nitaky azy hoe aleo ianao ho lehibe anay. Le zany pasteur ny vahaolana tsy hoe miady seza ianao na mitady seza, fa tanterao sitrapon'Andriamanitra manana fanapa-kevitra iroso dia ho hitarinao fa hipetraka ho azy amin'ny toerana ianao. Ny voninahitra, ny fahombiazana, ny fandresena tsy ediavana fa azonao moramora zany rehefa hitanao ny lalana tongavana any, rehefa hitanao fa zany ny fiafaran'io tantara io. Ary dia hitanao fa nanapaka tao amin'ny zanak'Israely Gideon nandritry ny androm-piainany, izy no ny fiain'ny zanak'Israely. Vokatray fahasahinana nanan'izay pasteur Joné. Ya, mino fa azotsika tsara ny fampianarana dia zay ny fandarantsika teto ny samotahin'Andriamanitra amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rantiary Malala Sertina sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko.